Azantsika trany amin'iny fa misoroka ny lesoka mety hitranga manoloana ny fanovana ny taratasin'ny politika ny fananatany ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena. Io moa no antony fionan'izy ireo niaraka tamin'ny ministera-panjakana misahana ny fanajariana ny tany ny fotodrafitrasa ary ny fampitaovana. Injiniera sy teknisiana ny zavatra amin'ny telopolo avy amin'ny orinasa misahana ny sehatra ny fifandraisan-davitra ny fahasalamana mpiasa tena ary banky no nahazo fampiofanana avolenta mikasika ny administration de réseau sy virtualisation tao amin'ny Institut des Arts et de Technologie Avancée na INATA etsy Akadivato. Manampaizana Belge misa roa no namezan'ny fampiofanana ho fanamafisana traikefa izany izay naharitra 10 andro. Ny INATA efa nandritra ny fotoana maromaro efa nanao an'ireo fiofanan'ireo dia miara-miasa zay amin'ny ataontsika hoe expert avy any ivelany. Ireo expert avy any ivelany ireo zany dia expert belge zany izy ireo izay nanome fiofanana ny vita ny fiofanana eto azo lazaina hoe manana traikefa avo dia avo izy zany amin'ny lafiny administration de réseau sy virtualisation. Zava-dehibe tokoa ny fampiofanana mikasika ny teknôlôjia avolenta toy izao hoy Andriamatoa Ivan Rosler, manampaizana Belge izay isan'ny nanome ny fampiofanana satria miankina amin'ireo taranjam-pampiofanan'ireo ny fampandrosoana ny firenena iray amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, indrindra ny fampiroboroboana ny sehatra ara-toe-karena. Misahana sehatra asa maro tokoa ity fampiofanana nomena mikasika ny teknôlôjia informatique ity. Ny tolona mari-pakasitrahana ny injiniera sy teknisiana nazy tombontsoa ho tamin'ity fampiofanana mikasika ny teknôlôjia avolenta ity. Ny tolona mari-pakasitrahana ihany koa ireo manampaizana Belge nanome ny fampiofanana. Tsy nanafina ny fahafapony ireo mpiofana noho ny fianarana sy traikefa azony. Nilaza kosa ny INATA fa noho ny karazam-pampiofanana toy izao mba hahafahan'ny maro mivelatra trany amin'ny sehatry ny teknôlôjia avolenta.